Anapaka ho amponareo lalandava ny riavana ny fahasoavan'ny tompo. Amen. Fiangonana mankalaza ny tompo, tsara fifandraisana. Fiangonana mankalaza ny tompo, tsara fifandraisana. Romanina 5:17 hatramin'ny 2:20. Vakitsika amin'ny anaran'ny tompo manao hoe: koa mifandraisa ianareo tahaka ny nandraisan'ny Kristy ianareo koa ho voninahitr'Andriamanitra. Falazaiko fa Kristy efa tonga mpanompon'ny voafora noho ny fahamarinan'Andriamanitra hahatony teny fikasana tamin'ny razana mba ankalazany ny jentilisa amin'Andriamanitra koa no ny famindrampo araka ny voasoratra hoe: izany no hiderako anao any amin'ny jentilisa sy ankalazako ny anaranao. Ary ho koa izy miravoravory jentilisa mba amin'ny olona, ary koa miderahany Jehova ary jentilisa rehetra, ary eo ka ankalaza azy ny firenena rehetra. Ary ho koa Isaia: hisy solofon'ny Jese dia ilay hitsangana anapaka ny jentilisa, izy no hitokiny ny jentilisa. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Fiangonana mankalaza ny tompo, tsara fifandraisana. Ny apôstôly Paoly manoratra ho an'ny fiangonana tany Roma noho ny amin'ireo disadisa anatiny, ny amin'ny fifandraisana anatiny teo anivon'ny fiangonana. Zary niavaka ho azy ilay fahasamihafana nisy teo amin'ny kristianina. Nisy jiosy tonga kristianina, fa nisy koa jentilisa tonga kristianina. Ary na samy jiosy tonga kristianina aza dia mbola nizarazara hevitra be ny any. Ny sasany niantsoina hoe malemy finoana satria mbola niazona ny fomba sy ny lalàna jiosy, ny amin'ny fihinanana, ny amin'ny fanajana ny sabata, ny amin'ny ataontsika hoe ny famorana. Tetsy ankilany kosa dia misy ireo nilaza sy ny hevitra ny tena fa efa kristianina tsy ilaina intsony zany. Dia nisy ny sokajiana atao hoe malemy amin'ny finoana, misy ny antsoina hoe matanjaka, ka dia tonga mifampitsara, ny tonga ny famimetsiny tamin'ny finoana, ary dia lasa nikorotana ny fifandraisana. Maika moa fa teo anivon'ireo lazaina fa jentilisa tonga kristianina dia zary lasa nisy nelanelana. Eo indrindra ny apôstôly Paoly no manoratra ho an'ny fiangonana manao hoe: koa mifandraisa ianareo. Mifandraisa ianareo. Aoka ny kristianina ho tsara fifandraisana amin'ny fankalazana an'Andriamanitra, fa tsy afaka ankalaza an'Andriamanitra mihitsy izy raha toa ka ratsy ny fifandraisana anatiny ananan'izy ireo. Ny teny hoe mifandraisa eto, rehefa jerena ny teny fototra, dia azo adika koa hoe manaova ho adidy, na koa hoe mitondra toy ny enta-mavesatra amin'ny faharetana, amin'ny fitiavana, ny fahalemen'ireo malemy amin'ny finoana. Mitondra toy ny enta-mavesatra tahaka izay nitondran'ny Kristy ny enta-mavesatra izao tontolo izao, raha te handray tsara, raha te hanolotra tsara ny famonjena ho an'izao tontolo izao izy. Eto arak'izany dia ambara fa mila sokafana ho amin'ny sokajon'olona rehetra, eny hatramin'ny jentilisa aza, izany adidy masina mahazo ny mpino izany. Mario tsara fa manomboka amin'ny 1:7 hatramin'ny 12 dia saika miverina hatrany ny teny hoe jentilisa, ary amin'ny andininy sasany aza dia indroa miverina zany. Mampahatsiaro teny fikasana voalaza ny soratra masina
momba ny tokony andraisan'ireo jetilisa ny anjara famonjena ka hitondrany ny anjara fankalazany an'Andriamanitra. Adidin'ny mpino koa zany ny misokatra sy ny mivelatra amin'ny sokajin'olona rehetra na anatiny na ivelany amin'ny fiderana amin'ny fankalazana an'Andriamanitra, ary indrindra mba hanana fifandraisana tsara, tsy mitady ny tombontsoa amin'ny tenany na manao izay ahasambatra azy, tahaka ny Kristy izay ambarany eo amin'ny andininy 7 hoe Kristy aza hoy izy tsy nitady izay hahafaly ny tenany, fa tsy nampaninina azy na dia niaritra ny latsa azy, araka ny voasoratra hoe ny latsa nataon'izay nandatsa anao dia niatra tamiko. Mba hanomezana fahafapo ny hafa, mba hahatsara fifandraisana, mba hanatanterahany tsara ny adidina, dia indro nizaka izy hatramin'ny enta mavesatra, eny hatramin'ny latsa mihitsy aza, mba hifandray tsara amin'ny sokajin'olona rehetra. Ry havako malala, ambara mihitsy fa izay rehetra tiany Kristy ho tanterahana momba ny famonjena dia nataony tamin'ny jentilisa, entina ilazana fa nisokatra, nivelatra tamin'ny jentilisa amin'ny famonjena, ary entina ilazana fa tsara fifandraisana amin'ny sokajin'olona rehetra ny tompo. Ry havako malala, amin'izao ankatoko ny krismasy izao, fankalazana toy inona, fankalazana manao ahoana no entinao mankalaza an'Andriamanitra. Ny valiny ry havana dia hoe fankalazana mandresy ny fahasamihafana rehetra, ny fiarahana mankalaza ao anatin'ny fahasamihafana, zany no zava-dehibe, ka dia hiaraka hanandratra ny anaran'Andriamanitra. Tsy hisy intsony ny mavo sy mena na mainty sy fotsy, na tsy hisy intsony ny malemy amin'ny finoana na malemy zazavao na ny matanjaka, fa hiaraka ny rehetra, ho ravany elanelana, ho foanana ny disadisa rehetra, ka dia hiara-hanompo ao anaty fahasamihafana ny kristianina. Zany anie no hevitra fonosiny antsoina hoe ecumenisme. Antsoina hoe ecumenisme dia avy amin'ny teny fototra hoe iray trano, na iray tany, na iray fonenana, ka dia miray trano ny kristianina rehetra hiaraka ankalaza an'Andriamanitra na dia samy hafa aza. Tsy misy hanononana fiaviana avy any atsimo na avy any avaratra na avy any atsinana na avy any andrefana na teratany na vahiny, fa miaraka avokoa ny rehetra samy mankalaza an'Andriamanitra. Zany fifandraisana taratry ny fifandraisan'ny lanitra izany no sitrak'Andriamanitra entsika mankalaza an'Andriamanitra, indrindra amin'izao vanim-potoana ny krismasy izao. Ry havako, tsy mialon-jafy ny fanjakan'Andriamanitra, tsy mialon-jafy koa ny fiangonana, ary tsy mialon-jafy ny filazan'ny tsara ny Kristy, fa iombona isika rehetra hanatratra ny fiombonana amin'ny maha iray ny fiangonana, ka dia ho saina iray sy vava iray ny arahantsika mankalaza an'Andriamanitra. Rain'i Jesosy Kristy tompontsika. Dia n'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Misaotra sy midera mankalaza anao izay Andriamanitra ny amin'ny fahatsaram-piainana izay atolotra ao anay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Misaotra anao manokana izay Tompo, ny amin'ny famanginao anay ka nandresy ny sakana sy ny elanelana maro samihafa, ny hefitry ny fisarahana rehetra, ny tsy fitoviana sy ny fahasamihafana rehetra, ka efa nampiray anay ianao teo amin'ny hazo fijalian'i Jesosy, dia ho famonjena iray, ho lanitra iray, ka ho fiangonana iray no mankalaza anao Andriamanitra. Ankehitriny dia mivavaka manokana izahay ho an'ireo rehetra lavitra ray aman-dreny, ireo rehetra tafasaraka amin-janaka noho ny amin'ny antony maro samihafa, na fianarana, na
fitadiavana na antony samihafa dia entiny ambavaka ianao tompo amen'ny banga amin'ny fiainam-pianakaviana ao anatin'izao noely izao ka dia ahita fifaliana mandrakariva izy ireny. Ataonay amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany misaotra Tompo. Amen.